mbola hijanona amin'izay lafiny fampianarana azy ihany isika. Mpianatra avy amina sekoly 30 no hahazo tombontsoa amin'ireo fanampiana avy amin'ny Orange Solidarité Madagasikara izay kasaina ho zaraina mandritra ity taona 2020 ity ao anatin'ny tetik'asa Education Numérique. Mpianatra misa 3,900 mitsinjara amina sekoly misa 30 no hahazo tombontsoa amin'ireo fanampiana avy amin'ny Orange Solidarité Madagasikara izay kasaina totosaina mandritra ity taona 2020 ity ao anatin'ilay tetik'asa Education Numérique. Ahitana serveur misa 10, tablette misa 500 ary vidéoprojecteur misa 30 izany fanampiana zany. Ametrahana io anivon'ny sekoly mpanjakana amin'ny resaka hoe Education Numérique efa nanomboka tamin'ny tompenarana 2020 mitohy tamin'ny herintaona mbola mitohy amin'ity zany hoe ny votoasan'ilay programme zany dia mampiofana an'ilay mpampianatra aloha mampiofana amin'ny mpianatra koa mba haizany mampiasa an'ireo fitaovan'ireo. Natao sinizy teo amin'ny Orange Solidarité Madagasikara sy ny ministera fanampiazam-pirenena ary ny positra sy ny fifandraisan-davitra izay tetik'asa izay. Maro tombontsoa ho azon'ireo mpianatra amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao. Izay azo tsapain-tanana dia ny fiakaran'ny fampianarana sy ny kalitao fampianarana amin'ireo sekoly rehetra izay nahazo an'ireny tablety ireny satria afaka manao recherche manokana ny ankizy afaka ihany koa mahita amin'ny toerana izay tsy manana an'ireny laboratoire scientifique ireny mahita sur internet ihany koa. Misy ihany koa ny fianaran'ireny ankizy ny IPP tombony satria dia afaka manao pratika alanindalina kongana izy ny fianarany amin'ireny tablety ireny. Mahatratra 2.5 miliara ny vola avatsian'ny Orange Solidarité Madagasikara amin'ny fampiroboroboana ny teknôlôjia mikasika ny lafiny arakajy ka ny 3.10 miliara ho an'ny sehatry ny fanabeazana.